Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Et je vous invite à la prière. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous as encore réveillés ce matin. Tu nous donnes un nouveau souffle pour qu'on puisse glorifier ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous accordes encore du temps afin qu'on puisse louer ton nom Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon et merci pour ton soutien Seigneur. Nous te demandons pardon Seigneur pour nos enfances, pour nos manquements à ta loi, pour nos faiblesses et pour nos erreurs Seigneur. Apprends-nous Seigneur à reconnaître nos torts et apprends-nous aussi à accorder le pardon. Seigneur, sois avec nous pendant ce moment qu'on va partager. Envoie Seigneur ton Saint-Esprit afin qu'on puisse sentir ta présence Seigneur et que nos cœurs vont être conquis par ta parole. Et Seigneur, je te demande de chasser les esprits impurs qui nous empêchent d'entendre ta parole. Sois avec nous, Seigneur, et dirige nos vies vers le bien. Garde-nous près de toi, Seigneur, et garde-nous dans ta paix. Et merci encore, Seigneur, au nom de Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. Je vais vous faire un petit partage. Pour commencer, au moment où j'ai pris la décision de rejoindre le groupe de louanges, Ad m'avait contacté par message en me disant si jamais je suis prête pour diriger un peu le moment de louange, ben je lui dis. Et moi j'ai répondu à ce moment-là que non, j'étais pas prête. Et la semaine a passé. Et je me suis dit, je ne serai jamais prête en fait. Parce que tout au fond de moi, ben, j'ai senti la peur. J'ai peur de parler devant des personnes et j'ai peur de parler en public. Et je me suis posé la question, que dirais-je, Seigneur, la Bible à propos de la peur? Et à ce moment-là, je me souviens d'un des 5 minutes de Sékoulalate que j'ai eu il y a fort longtemps quand j'étais encore à Madagascar qui disait que le conseil le plus répété dans la Bible, c'est vraiment ne crains rien, ne crains pas. Ce conseil, en fait, pour vous partager un peu, ce conseil est répété 365 fois dans la Bible. Comme si tous les matins, Seigneur est en train de nous dire, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui, il faut rien craindre. Moi, j'ai dit à ce moment-là, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai dit non parce que j'avais peur. La peur m'a dominée. Et j'ai prié, j'ai demandé la Saint-Esprit de me fortifier, de me donner le courage pour que je puisse faire ce petit partage. D'où mon partage sur la peur aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, il ne faut pas avoir peur malgré nos problèmes dans la vie. Dieu est toujours là. Dieu nous conseille tous les matins de rien craindre. Il suffit juste de croire. Je vous dis à quel point notre Dieu, il est capable de tout. Et voilà le petit partage. Maintenant, je vous invite à chanter avec nous. Il est capable.
Je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux
veux chanter. Oh Dieu, tu es Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux.
cha kuenjoy ni Mumbai rehetra ny fiainako eo am-pelatanana anao koa toria no anao anao manoto luau ny antony velomako sy ny antony rako Diana Yaradi Naiza leanao na otsiky natoman atokianao iainao aminy lalanao teny fikasanao toria Vertsika amin'ny fotsika rehetra hoe Jesoa mino anao Jesoa mino anao anao manotolo anao manotolo miantony velomako miantony rako Jesoa mino anao Jesoa mino anao Jesoa mino anao
Andriamanitra reny ihany afaka maso toerantsika manatin'izany ry havana malala atao tsy ataontsika ho hirahira fotsiny hoe tonikira fotsiny zany fa atao vavaka ao am-ponao zany a ho anatin'ny fotoana izay akalan'ny mpanompony amin'ny fanohizana fotoana manaraka. dia manasa antsika hitsangana ry havana. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsara indrindra, masina indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Makasitraka tompony amin'ny fotoanandroany, makasitraka amin'ny masoandro omenao ny tsirairay avy satria fantatray fa Andriamanitra marina tokoa ianao, Andriamanitra tsara, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra be fitiavana. Ianao tokoa no loharan'ny fahatsarana rehetra, ianao no andrina ny fiadanana. Tonga eto indray izay Jesosy izay natsoinao amin'ny anaranao, hanambara ny fiderananao indreto izahay miankohaka, tena hoe mankohaka ny aminay manontolo idera saika laza ary mivoninahitra ny anaranao ary araky ny teninao hoe ny lohalika rehetra dia andohalika eo anatrehan'ny fahalebiazanao. Ny lela rehetra dia manaiky ary hanambara ny fahatsaranao Tompo. Ankehitriny Tompo dia zao olona nofidianao zao tokoa no hanambara ny fiderananao manao hoe masina, masina, masa Jehova Tompony maro, eky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo dia manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana amintsika tsirairay avy tratra ty andro an'ity ary miarabanareo any koa izay manaraka ny kilte en ligne any dia manonona ny fiadanana Tompo amin'ny tokantranonareo tsirairay avy. Ankehitriny tsika ry havana idedera sy ankalazan'Andriamanitra ary amin'ny voninahitra azy amin'ny Salamo 89. Salamo 89 valo amby sivy amby valopolo dia vakintsika ny hatramin'ny fahavalo amby folo. Psaume 89 1 à 18. Psaume 89 1 à 18. Rehefa hita dia vakina aminaran'ny Tompo fa azo irery ihany ny teny manao hoe ny famindrapon'i Jehova no dia raiky mandrakizay hatramin'ny taranaka fara mandimby nampahafantarany vavaky ny fahamarinanao. Fa hoy izao hotovonana mandrakizay ny famindrapo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena ho amin'ny vao fidiko aho, eny dia ny anina tamin'i Davida mpanomboka azy hoe fa ampitoetra ny taranakao mandrakizay aho, anangana ny seza fiandrananao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ary lanitra sy ny deriny fahagagana ataonao Jehova ary ny fahamarinanao koa eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Fa iza any an-danitra mitovy amin'ny Jehova ary iza amin'ny taranak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehova. Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra amin'ny fiangonan'ny olona masina ary hajainy izay rehetra manodidina azy. Jehova Andriamanitry ny maro, iza na hery tahaka anao Jehova ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao no manapaka ny fisavonan'ny ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Ianao manoritoran-draha abaka tahaka ny voavono, ny sandronao mahery no ampelezanao ny fahavalinao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao izay rehetra ho aminy. Ianao no nanorina azy, ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao ny obony tabara sy Herimona, manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao kavanana. Rariny sy fitsarana no anoren'ny fiandriananao, famindrapo sy fahamarinana mialo ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly. Jehova, amin'ny fahazavany tavanao no andehanany.
ny anaranao ny fifaliany mandrakarivo ary ny fahamarinany ny sandratany fa ny voninahitry ny heriny inao ary amin'ny fahakasitrahanao ny sandratany tandrokay fa Jehova no ampinganay ary ny ray masin'ny Israely ny mpanjakanay. Amen. Da ataontsika ny hira voalahatra saotra sy dera hira fafito. Tsika idera sankalaza raha me voninahitra le tompon'ny le mpanjaka isotra azy tsika noho ny amin'ny zavatsoa rehetra zay mena atsika ny zavatra rehetra zay mbola mena atsika eny na dia mbola tsy fantatro ary ry havana hoe inona zavatra homanin'Andriamanitra anao na dia hoe tsy sampanao akory hoe ahoana ny fitantan'Andriamanitra ny amin'ny hoavinao dia zao ny zava-dehibe dia hoe mahaiza misaotra azy fotsiny mahaiza mankalaza azy anio dia tena hoe meo azy ny fiankofana rehetra, meo azy ny fiderana rehetra satria sahaza zany le Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra rainay ianao le Andriamanitra lehibe mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Ndreto ny olonao idera sy ankalaza ary isaotrany amin'izany asarobidy ny zavatsoa rehetra izay omenao ny tsirairay avy zany. Tsapanay tokoa teo amin'ny fiainanay Tompo, tena hoe tsapanay ny amin'ny fitantananao ny fiarovanao ny tsirairay avy. Maro ny sedra, maro ny ady izay lalovan'ny mpanomponao nefa tsapanay tokoa ny herinao tantananay tao anatin'izany ady izany, nombanay tao anatin'izany ady izany ary tena hoe nampandresy ny tsirairay avy tao anatin'izany ady izany ary tena feno fifaliana ny mpanomponao nandritra ny andro izay niainanay. Ankehitriny izay Tompo dia tena hoe velom-pisaorana ny aminay manontolo ny fonay ny fanahinay isaotra sy idera sy ankalaza ny anaranao be voninahitra. Mankasitraka tompony amin'ny fitiavanao rehetra tsy miova malisa anio ary mandrakizay ary mankasitraka amin'ny famindraponao izay miavao isa-maraina, mankasitraka amin'ny famonjena izay nataona teo ambony hazo fijaliana Tompo, mankasitraka ny famelahana ny elokay izany Tompo dia tena hoe tsy ho vavidim-bola ny fitiavanao ny zanak'olombelona dia mankasitraka Tompo dia voninahitra anao irery ihany. Amen. Dia mahazo mipetraka antsika ry havana. Dia mba ataontsika mpipetrahana ihany ny hira izay voalahatra, hira firana fanampy 570 tsy haiko raha itsika izy io, hira fiderana
firana fanampiny a fatimy amby efapolo ataontsika marezana tsara. Sitrapon'Andriamanitra riavana izay voalahatra amintsika ty amin'ity andran'io ty dia amin'ny Matthieu 16:24. Matthieu 16:24. Tsika rehetra miara-mamaky a dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Amen. Mbola hivavaka tsika angataka tsara ny taridalan'ny fanahy masina izy no hanazava ny teny fohy fio anatin'izany. Raha eo dia mbola makasitraka mandrakariva tompony amin'ny fahafahanay mbola afaka mandray hatrany ny teninao, fantatray tokoa fa ny teninao tokoa no iainanay, teninao ilay loharanonay na tompo, na inona tompo hevin'ny teny dia manaiky izay no ahitsinao, manaiky izay no tefenao amin'ny alalan'ny teninao dia mangataka mandrakariva tompo hoe teny marina avy aminao tokoa no ambara, mpanomponao dia fantsona ihany fa ianao no hanambarany teny. Ny vahoakanao kosa izay mandray ny teny dia mba tsy ho mpihain'ny mpanadino fa tena handray am-po ary hamaka ny teny ambony tsirairay avy mba ho tonga amin'ny fibebahana tokoa ny tsirairay avy. Makasitraka raha eo. Amen. 16:24 teo dia hoy Jesosy taminy, raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Raha nazava-ny fohifohy ariavana dia izao hoe zavatra anankiroa, misy condition anankiroa tadiavin'Andriamanitra amintsika. Izay ny tena sitrapon'Andriamanitra dia hoe aoka izy handany tenany. Fanarahan'i Jesosy dia zavatra anankiroa ny takiny, mandany tena, dia ny faharoa dia hoe mitondra ny azo fijaliana. Raha tambola tsy teo amin'ny tompontsika ariavana dia izao ny zavatra ataontsika voalohany dia manaiky ny teny, izany hoe manaiky ny filana rehetra
io tenatsika io a dia manana filana manana ny bezoin a dia izy zavatra bezoin io tenatsika io a no ataotsika fa rehefa nandray an'la tompony tompo-mpanjakampanjakitsika dia araka ny teniny hoe rehefa matsapa zany ianao fa tsy ianao ntsony no velona fa Jesosy Kristy no velona ao anatinao a dia misy tompo ianao tsy tompony tenanao ntsony anao zany fa Andriamanitra no tomponao zany hoe tsy nitianao ntsony no ataonao a zay le hoe mandany tena le atao hoe mandany tena zany a dia mandany filana ao anatinao zany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao a dia mihevitra ny hafa zay zany le atao hoe mandany tena tsy ny sitraponao no ataonao fa ny sitrapon'Andriamanitra ary efa tanteraka zany androany satria matoatsika tonga eto ny filany nofo io zany zao a dia mijanona any an-trano satria weekend ny andro ary eraka ny asa zay le filana dia mijanona kanefa tsika nandazy tenatsika zay andeha hideran'Andriamanitra ankalaza le raibe voninahitra dia zao a nafoitsika ilay fandriana zay le hoe mandany tena dia tonga etotsika efa tanteraka ao anatintsika zany zay fandavany tena zay ny condition voalohany tadavin'Andriamanitra ihany koa misitrapony dia zao hoe mitondra ny hazo fijaliana mitondra ny hazo fijaliana ry havana dia zao a ataon'Andriamanitra mifamaofao amin'izay fiainana zanak'olombelona ny fifaliana sy ny fahoriana mba hahafahantsika miatoraka azy satria raha nilamina be zao ny fiainantsika io a raha tsisy olana ny fiainantsika io a mijanona tany an-tranontsika fa matoatsika tonga eto a dia manana ny ahiahy manana ny tebiteby a manana ny fahasaranana misy sedra lalovantsika zany hoe mitady mpamonjy tsika tsiraray avy zany hoe misy fahoriana ao anatintsika ao a dia araka ny teniny hoe zay raha miara-miaritra amiko ianareo izy a dia miara-manambonina amiko izay a ny fahazavany ny sitrapon'Andriamanitra androany dia hoe aoka raha te hanaraka ao izy a daoka tsika andany tena aoka tsika hitondra ny hazo fijaliana voninahitra dia hoan'Andriamanitra rery ihany amen misy raha zay voalahatra ry havana ataotsika tsy haiko raha itsika izy io a hay teo foany Kristy ataotsika miaraka tsara fa ry rahalaza Maria satria hainy tsara ireo hoe tsika misaintsaina zay ny haitsika le hira hay teo foany Kristy taona sy Ti
tena vatsaintsika ilay tantaran'ilay zanakadala rehefa avy nanao ny adalany tany rehetra tany izy nandaniny volan'ny ray dia zao nanapa-kevitra izy fa hody ana amiray ary rehefa tonga teo anatrehan'ny ray dia saika mbola hitantara hoe tena ataovy tahaka amin'ny mpanomponao fa tsy navelan'ilay ray tantara mihitsy izy fa tonga dia nofian'ilay ray satria le raina dia niandry azy foana na natena azy foana dia tahaka izany tsika ry havana na inona adalana na inona fahotana vitantsika na ny foantsika manota foantsika isan'andro dia tadio izay nodika no azo fijaliana io ny tan'Andriamanitra dia mivelatra miandra antsika isan'andro ay teo foana izy mbola vao niala tany Saint-Gilles tsika vao tany niala tany Anymasitsika naiza ny atoerana raisantsika dia efa no hamarinitsika satria Andriamanitra lehibe fitiavana dia samia ry havana hivavakantsika samia tondra izay mety hoe hananazevatra atsika tondra izay fahotana fa Andriamanitra dia tadio tsy mitsara atsika Andriamanitra tsy mandatsa atsika Andriamanitra fa ny zava-dehibe an'Andriamanitra dia mifiverenantsika samia mivavaka ry havana Andriamanitra rainay tsapanay tokoa arak'izay hira nataonay teo hoe ay teo foana ianao ninona adalana vitanay ninona fahotana vitanay tompo dia anao tokoa ilay Andriamanitra mijery amin'ny masom-pitiavana tsy mandatsa anay ianao tsy mameteny marary ny tsirairay avy anao teo fa tena hoe mbola mivelatra mandrakariva ny tananao mbola mamindra fo isan'andro ianao dia makasitraka tompo fa da dia tsy miteny ary ny vavanay dia fantatra efa nasianao peratra izay tahaka ilay zanakadala efa namenao akanjo vaovao zay namenao kapa vaovao zay efa nosatroanao zay menao zany fiadanana zany dia indreo ny vahoakanao tsiraray avy ianao mahita ny mety hoe fahadalana mety hoe nasolafaka ny tsiraray avy teo anatrehanao dia mihina Jesosy tompo fa maheno mivavaky ny tsiraray avy ianao ary mangataka mandrakariva le rahanao teo ambony azo fijaliana indray anavao ny tsiraray avy anafaka ny tsiraray avy amin'izany fahotana zany ninona tompo tsy fantanterahana anaty any dia anao no ame zany amin'ny alalan'ny rahanao dia anadio anay anafaka anay mba tena angatsakatsaka tokoa ny tsiraray avy dia makasitraka raha eo dia raisinay ampinoana tompo ny famelan-keloka avy aminao amen. So ry havana ny teny izay omena Andriamanitra antsika ary tena mahafinaritra be mihitsy izy ity dia izao ny teniny amintsika hoe mamindra fo sy miandra Jehova maro-po sady be famindrapo izy tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mba manao amintsika araka ny fahataontsika izy na mamaly antsika araka ny helontsika fa tahaka ny avy ny lanitra ambony tany no habe ny famindrapony amin'izay matahotra azy amen. Dia miraisa-pinoana tompo ny famelan-keloka avy amin'ny tompo izay nambara teo fa tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay izy dia voavelany helontsika no niara-masina amen. Petraka isika dia mangataka ny tompona andraikitra ny amin'ny 5 minutes hiakatra ety anoloana. Bonjour à tous au nom de Jésus. Alors nous allons commencer par prier pour demander que le Saint-Esprit agisse vraiment dans chacune des personnes qui sont présentes ici. Seigneur, toi Seigneur, tu es le Seigneur de l'univers et tu nous regardes. Tu baisses Seigneur ta tête pour voir. Nous sentons, Seigneur, à quel point nous sommes des personnes, des petites personnes, et nous savons, Seigneur, que nous ne méritons pas ton regard. Et pourtant, tu nous regardes avec tendresse. Chaque jour, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de pouvoir te parler, de pouvoir écouter ta parole, malgré que nous péchons, malgré, Seigneur, qu'il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à laisser. Malgré tout ça, tu nous attends encore. Merci Seigneur pour ton amour. Je demande Seigneur que ton Saint-Esprit agisse en nous, du plus petit au plus grand, parce que nous voulons vraiment vivre avec toi.
Nous voulons partager, Seigneur, notre vie avec toi. Saint-Esprit, sois le bienvenu, Seigneur, en nous. Amen. Alors, aujourd'hui, au fait, aujourd'hui pour les 5 minutes, je vais vous parler de la Semaine Sainte. En fait, là, on va commencer la Semaine Sainte, c'est à partir d'aujourd'hui. La Semaine Sainte, c'est la semaine à partir du dimanche, qui est le dimanche des Rameaux, c'est aujourd'hui, et jusqu'au dimanche des Pâques. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler un peu de cette semaine sainte-là, pourquoi elle est sainte, pourquoi on l'appelle comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Pourquoi on l'appelle dimanche des Rameaux? On l'appelle dimanche des Rameaux parce que on connaît pas vraiment on connaît pas vraiment la date, mais vraiment on va avec foi. On dit juste que c'était le dimanche avant Pâques, avant le dimanche de Pâques. C'était là que Jésus, il était monté sur l'ânon. Et là où le peuple avait mis ses vêtements devant lui, et c'est là où le peuple il a glorifié vraiment Jésus. Ça, on le voit dans Matthieu 21, 7 à 9. Je vais vous lire ça rapidement. Tac. Matthieu 21, 7 à 9, qui nous dit ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin, d'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom, gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Donc ça c'est le dimanche des Rameaux. C'était aujourd'hui. Et puis vient le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est le jeudi où... donc ça, c'est une petite photo pour illustrer un peu comment c'était. Puis, on va au jeudi saint. Le jeudi saint, c'est le jeudi où Jésus il a partagé la Sainte Seine avec les disciples. Mais c'est aussi ce jeudi-là que Jésus il a lavé le pied de ses disciples. C'est-à-dire que là, pendant le souper, Jésus il est venu, il a enlevé il y a un genre de ceinture et il a enlevé ça, en fait, et après il a lavé les pieds de ses disciples. Ça, on peut trouver ça dans Jean 13 de 1 à 5 si vous voulez le lire. Puis ce jeudi saint aussi, il y avait eu la Sainte Seine. C'est là que Jésus a partagé le repas avec ses disciples. C'est là où il a donné c'est là où il a partagé le repas en disant « Voici mon corps, voici mon sang ». Puis, après ça, il y a le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le chemin de la croix. C'est le jour où Jésus il a été crucifié. C'est le jour où on l'a mis dans le tombeau. C'est le jour où il a été meurtri, il a été blessé pour tout le monde. Et puis le dimanche de Pâques, c'est le dimanche où Jésus il a vaincu la mort. Alors pourquoi je vous parle de cette semaine sainte-là? Comprendre ça, connaître ces choses-là, c'est important. C'est important pour savoir pourquoi la semaine qui va venir est une semaine qui est sainte. Parce que c'est la semaine qui a vraiment scellé notre comment je vais dire,
qui a vraiment nous a ouvert les portes du paradis à nous les pécheurs. C'est ce dimanche-là. C'était bon, c'est le Pâques. Alors, du coup, cette semaine-là, c'est une semaine en fait qui va nous rappeler que nous croyons sur la victoire de Jésus sur la mort. Nous prendrons toujours cette semaine comme une semaine de joie, parce que Jésus, il est passé par plein de choses, et puis il nous a délivrés. Jésus nous a délivrés. Et puis, donc voilà à peu près le message pour aujourd'hui. Mais si je devais résumer tout ça, vous voyez la croix. La croix, c'est souvent, c'est là qu'on crucifie, donc c'est le symbole de la mort. Normalement, ça, autant d'avant, c'est vraiment pour dire, c'est la mort. Mais Jésus, notre Dieu, il a changé tout ça. Maintenant, cette croix-là, elle est devenue le symbole de l'amour. Quand on le prend, des fois, vous voyez, peut-être comme moi, ils portent, des chrétiens portent la croix sur eux. Ce n'est plus le symbole de la mort. C'est le symbole de la vie, c'est le symbole de l'amour. Parce que notre Dieu, notre roi, a gagné sur la mort. N'oublions pas ça. Jusqu'à la fin, Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la mort pour moi. Il a vaincu la mort pour toi. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie maintenant, sache que Jésus a vaincu la mort pour toi. Et que cette croix, si tu la vois là, c'est le symbole de son amour pour nous. Et voici ce que Jésus a dit dans Jean 15,13, c'est affiché. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a donné vraiment cet amour suprême. Il nous a montré ce que c'est l'amour de Dieu. D'être prêt à donner sa vie pour nous, pour chacun de nous. Donc, voilà le petit message d'aujourd'hui pour vous parler de cette semaine sainte. Et j'espère que ça que pour cette semaine, vous allez que ça va vraiment faire un changement, qu'il y aura vraiment un changement dans nos vies, un changement, et qu'on puisse se rappeler que Dieu nous aime plus que tout. Amen. Est-ce que les STK chantent ou pas? Non? Dia makasitraka ny tompona andraikitsika ny amin'izay partage nataony teo izay hitsangantsika alohan'ny tondran'Andriamanitra tondran'ny mpanompon'Andriamanitra ny anjara sakafo omenantsika amin'ny androany ity, hitsangantsika. Mahatsiaro ariavana hoe misy mpanompon'Andriamanitra zay ny teny hoe ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe les chrétiens ozy izy les chrétiens ils ont la Bible ozy izy mais ils n'ont pas la parole. Ary ny afiatseny devoly amin'izao fotoana izao dia zao avelany andeha any am-piangonana ny olona fa tsy avelany andray. Ohatrany hoe avelany makany amin'ny restaurant fa tsy avelany hihinana. Ohatr'izay koa be dia be manana baiboly fa betsaka ny tsy manana tenin'Andriamanitra. Ny dikan'izany raha ho ambara ny tenin'Andriamanitra, ho ambara ny mpanompany dia zao raisy ny tenin'Andriamanitra, satria io tenin'Andriamanitra io rehefa tsy raisitsika io dia io ihany ny tsaratsika rehefa tonga amin'ny andro farany. Dia io hoe androany 10 avril nambara tao amin'ny fiangonana FPTM ny fibebahana, nambara tao ny sitrapon'Andriamanitra fa hainao dia variana, zany hoe enregistré daholo zavatra rehetra fiatsika rehetra ataontsika. Dia aoka atsika zany rehefa miala eto dia tena hoe miamaivana.
fa tsy hoe nisy problema ny atety mbola mitondra problema ihany marara dia mbola marara ihany mody a fa tena miamaivana antsika mahazo herim-panahtsika mitombo indray ny ampanahtsika misaza indray ny bateria atsika hoentintsika mamakivaky ny herinandro iny anao ny hiritsika 357 efa tonga aty zao teny fiainana andiny voalohany sy faharoa ihany a ataontsika miretina tsara Andriamanitra raina io ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao ilay Andriamanitra nametraka ny teny ilay Andriamanitra ny teny tamin'ny fotoana nahariana izao tontolo izao ny teninao no entina nahariana izao tontolo izao tompo endre izany hery ny teninao izany ny tanjaky ny teninao ary indrindra izany hamasinany ny teninao satria enao no ny teny misia dia nisy sy ary izao tontolo izao tombo izany teninao masina izany teninao be hery sy voninahitra indrindra izany no indro nampitondrainao zao mpanomponao tsy mendrika akory izao tombo apetraka eo ambavany mpanomponao ny teny ilay teninao masina tompo rakofon'ny maha olombelona izany mpanomponao zany satria enao no efa naniraka enao no efa nandefa izany mpanompono izany hitondra ny teninao ilay teny masina indrindra rakofy ary tompo ny maha olombelona azy ka ny voninahitra ao no izy eo ny teninao no ipetraka tokoa eo ambavany de tahaka ilay orona taratasy izay nampinaninao izay nirahanao tamin'izany fotoana izany de mitenena Jehova fa voningian'ny mpanomponao tsiraray avy amen afaka mipetraka isika tompo ry havana ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo zanany ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina miara aba ihany koa ho atsika tsiraray avy isa-tokantrano manaraka izao fanompoam-pivavahana izao tononona aminareo any ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika
Ny teny soratra masina zay nampitondrainy ny mpanompony ho antsika tamin'ity alahady maraina ity ravana dia araka izay hita ao amin'ny bokin'ny Samuel voalohany. Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo raisina manomboka eo amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Samuel voalohany toko voalohany azafady andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia avy eo tohizatsika any amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio toko faha 1:20 zay efa novakin'ny mpanompony teo ihany a. Matio toko faha 1:20 ka raisitsika manomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito, ary Matio toko faha 1:20 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ovakitsika izany teny rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria azy ny teny. Ary efa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy, dia raikity tamin'ny Davida ny fanahin'i Jonatana, ka dia azy ohatra ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany, ka tsy namela azy ho tany amin'ny tranondrainy intsony. Ary Davida sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Ary nesorin'i Jonatana ny akanjo ny ivelany izay teny aminy, ka nomenan'i Davida mba amin'ny akanjo fiadiany sy ny sabany sy ny spikany ary ny fehikibony koa aza. Ary Davida nanafika ka hita fa hendry tamin'izay rehetra nanirahan'i Saoly azy, ka dia nataon'i Saoly mpifehy ny miaramila izy sady nankasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompony Saoly koa. Ary no tonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namony ilay Filistina, dia nivoaka ny vehivavy avy amin'ny tanànan'i Israely rehetra, ka nisira sy nandihy ny tsenan'i Saoly mpanjakany tamin'ny ampongatapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona. Ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe Saoly nahafaty 1000 fa Davida nahafaty alinalina. Ary raha nakaiky ny Jerosalema izy dia tonga tao Betfaga any atelombohitra Oliva. Dia naniraka ny mpianany roalahy Jesosy ka nanao taminy hoe iroa taminy hoe mankanesa amin'ny rivohitra tandrifonareo roa, ary miakara amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy anareo, fa hao izy dia ento ety amiko. Ary misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, ary dia avelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy, ino ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitangina boriky dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidian'i Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy dia nitangina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary vahoaka izay nialoha azy izay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ny
izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary nefa tafiditra tany Jerosalema izy, dia miorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Jesosy mpaminany, izay avy any Nazareta any Galili. Ary Jesosy niditra teo akanjan'ny tempolin'Andriamanitra, dia nandraoka izay rehetra nivarotra sy nividy teo akanjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo, vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra voromailala. Dia hoy izy, efa voasoratra hoe, ny tranoko natao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Ary nisy jamba sy mandringa nanatina azy teo akanjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa no nihitany loholona sy ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantso eo akanjan'ny tempoly ka manao hoe hosana ho an'ny zanaka Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe, renao va izay lazain'ireo? Hoy Jesosy taminy, eny, tsy mbola voavakinareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna akany Betania, ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zandriavana no teny ampitondrain'ny tompo no zaraina indray ho antsika amin'ity an'ity. Raha toy isika ka manaraka tsara ny fizotry ny fanompoam-pivavahana hatramin'izay, dia ny farana dia manomboka androany ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ilay atsoina hoe pasiona. Mety ho zavatra vaovao amintsika izany. Kanefa rehefa mieritreritra isika ilay horonan-tsary izay diso fantatritsika loatra hoe passion de toy izy hoe de Christ, dia azontsika sary an-tsaina sahady izany fizotry ny liturjia izany. Ny teo aloha dia ny lento izay ny filaza azy, ary manomboka androany dia ny passion na ny passion. Zay ny amin'ny lafiny liturjika. Ireto tantara roa ireto izay novakina nomen'ny tompo androany dia mampiseho zavatra mitovy. De tsy ino zany fa ny fiderana, ny fankalazana, ny fanomezam-bony nahitra olona iray. Raha nijeritsika tany amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 7:20 ny raisina teo manomboka teo amin'ny 1:voalohany ka hatramin'ny 1:7 dia izao, 7 azafady dia izao, mitantara ny amin'ny eo ambonimbony ao nisy ny tantara ny amin'ny namonono Davida any Goliata. Ary rehefa nandeha ny tantara dia izao nenjehan'ny zanak'Israely izay naresy tamin'izany fotoana zany ireo Filistina rehetra, resy tamin'ny ady, niazakazany navatoriana no vonoina. Ary tafakatra tany amin'ny tanàna izay nonenan'ny ireto miaramila ireto zany tantara izany. Ka rehefa nody ny mpanjaka sy ny miaramila dia nanome voninahitra azy ny tanàna iray manontolo. Saingy nisy fanavahana kely izay
napetraky ny tantara tamin'izany fotoana zany de ny hoe Saoly nahafaty arivoarivo fa Davida kosa nahafaty anarinarina. Izany hoe mampiseho fa Davida zany dia nahery kokoa noho i Saoly. Izay no zavatra naseho tao amin'ny bokin'ny testameta taloha. Aty amin'ny bokin'ny testameta vaovao zay azo lazaina fa mitovitovy amin'izany ihany dia ny fiakaran' Jesosy Kristy ho any Jerosalema. Inona no zavatra nisy sitatsika? Nanome voninahitra, nankalaza, ary ihany koa nilaza ny tsirairay avy tamin'izany tanàna zany hoe Hosana, Hosana ho an'ny zanaky Davida. Fanomeza voninahitra. Ry havana, andinge iverenantsika vetivety ilay tany amin'ny testameta taloha e. Ilay hitantsika tany amin'ny testameta taloha de tahaka izao. Izy moa zany zao ny mpanjaka voalaza tamin'ny fotoana nisehoan'ilay tantara novakitsika teo tany amin'ny testameta taloha. Aza mba tena mba mahafinaritra na mihitsy ny aly reny le mba mametrapetraka fanontaniana kelikely reny de mba mamaly le mpiara-mivavaka. Indrindrandrindra tena mba ahafantarana amin'izay fotoana tena mba manaraka tokoa very zareo sa miainy fotsiny. Izy ny mpanjaka voalaza eto an'le mivakitsika tany amin'ny testameta taloha. Mpanjaka voalaza eo amin'ny tantara io amin'ny fotoana namakina azy io dia i Saoly. Ary mananjanaka lahy anankiray zay tiany koa i Saoly dia i Jonatana. Fa eto amin'ity tantara ity de efa nisy zavatra sahady niseho nanomboka ny hita taratra ny amin'ny hoe na nananjanaka lahy azy i Saoly raha ny tokony ho izy raha ny tokony fizotry ny tantara raha ny fizotry ny fiainana de izany zanaka lahy ny Saoly mpanjaka izany no tokony ho mpanjaka andimby azy. Manaiky nareo sa tsy manaiky? Saingy tsy izany ny lalan'Andriamanitra, fa ny lalan'Andriamanitra de izao, i Davida no ho mpanjaka. I Saoly tamin'izany fotoana zany raha toa ka ampatsahivina ny tantara de izao, anisan'ireo voaozona satria nisy fotoana nandehana zanak'Israely niady, nisy zanak'Israely nandeha niady de nilaza ny mpanjaka, raha miteny ny mpanjaka zany tamin'izany fotoana zany de iza i Saoly hoe voaozona zay olona misakafo manomboka izao mandrapaharesetsika ny fahavalontsika. Fa Jonatana tsy nare izany tantara izany, tsy nare izany teny zany de ny sakafo tany am'izay nisy azy izy tany am'izay nalehany tany. Ka noho ny verina tao amin'ny fanjakana izy avy tany dia anisan'ireo olona tokony ho novonoina. Ary ny mpanjaka tsy nandefitra mihitsy rehefa tokony ho vonoina na ny zanan'izao aza dia ho vonoina. Fa saingy ny vahoaka no niezaka nangataka ny tsy hamonoina azy. Ary de natomboka teo de zao i Davida no toa efa hita taratra sahady fa ho mpanjakan'ny Jiosy. Zay ity tantara voalaza any amin'ny bokin'ny testameta taloha ity. Ampifandraisitsika arak'izay hita any amin'ny bokin'ny Matio. Jesosy zay niakatra nakany Jerosalema no men'ny olona voninahitra na no fahofan'ny olona
sampandrofia araky ny efa voalaza tamin'ny sampana sekoly lahy teo fa tamin'ny teny frantsay moa izy teo novelarin'ny olona teny amin'ny lalana analia ny lamba ny antsoantso ny vahoaka hosana ho an'ny zanaky Davida. Izany amin'izany fotoana zany de efa mamakitra sy hita soratra sahady ho an'ny jiosy. Solinia kely zay teny zay, ho an'ny jiosy dia io no mpanjakany zareo. Ary voaporofo izany tamin'ny fotoana nahatongava magy raha toka nandeha avy any amin'ny toerana nisy azy ireo magy namangy ny tadiny toerana nahaterahan Jesosy. Inona amin'ny fanontaniana napetrana tamin'ny tonga tao amin'ny fanjakana tao amin'ny Herody izy, ahoana izy? Aiza niteraka ilay ho mpanjakany jiosy, zany hoe ity Jesosy Kristy ity zay lazain'ny sary hitatsika eto amin'izao fotoana izao dia raha niakatra nakany Jerosalema dia noverin'ny olona fa ho mpanjakany jiosy irery. Asa rarintsika ny fizotrin'ny tantara roa samy hafa voalaza teo zay. Averiko kely tsy maninona. Davida avy any amin'ny ady niakatra any amin'ny tanàna, nomeny olona voninahitra, nolazainy fa ianao Saoly mpanjaka nafaty arivo fa ity kosa nafaty alinalina. Zany hoe ity zany mbola mahery noho ianao. Nanomboka teo hitantaratra ny maha ho mpanjakany Davida. Jesosy Kristy izay niala avy any Betifaga nandeha nakany Jerosalema nomeny olona voninahitra, nanomboka hitantaratra teo dia io no ho mpanjakany jiosy miditra ny tanàna. Asa rarintsika zany. Ry havana, Jesosy Kristy anefa tsy ny ho mpanjakany jiosy fotsiny, tsy ny ho mpanjakany jiosy fotsiny, satria ny ho mpanjakany izao tontolo izao mihitsy. Fa izay mbola mihevitena ho mpanjaka aza de tokony heritreritra sy haiko fa mbola misy ny mpanjaka noho izy. Ary teo indrindra no nahatonga an'ireto zanak'Israely reto diso fanantenana. Satria nahoana? Izany ho mpanjakany jiosy izany, izany ho mpanjakany Israelianina izany, dia tokony hanome voninahitra sy angorohoro indrindra raha ny mahanofo no jerena. Ny mahanofo rehefa miditra ny tempoly dia tokony hatahotra, mahafantatra tsara ny tantaran'izany tempoly izany, mahalala tsara hoe nanahoana sy nanahoana ny fomba nanorenana ny tempoly io zany. Fa sainginana nataony no ravaravany daholo izy mpivarotra rehetra hitany tao satria tamin'izany fotoana zany manko rehefa akaiky mipasika ohatran'izao dia efa misy mpivarotra ao manao takalo, satria tamin'izany fotoana zany dia ny hoe voasoratra any amin'ny bokin'ny Exodosy zany rehetrarehetra zany sy any amin'ny bokin'ny Levitikosy zany rehetrarehetra zany iverenantsika vakina amin'ny manaraka fa androantsika tsy handinika an'izany, dia misy isa tsokajiny tsiraray avy ny fahotana rehetra hoe raha nanao an'izao ianao dia tiany sorona mifanaraka amin'izany, raha mifanao an'izao dia tiany sorona mifanaraka amin'izany. Ka rehefa hiditra ao amin'ny tempoly ianao dia inona no tokony atao? Mitondra izay zavatra rehetrarehetra mifanaraka amin'izany. Ary ny olona tamin'izany fotoana zany rehefa nahita zay zany natao hoe inona moa filazan'ny olona azy, business azonareo. Dia amonomboka izao aza mitondra zavatra avy any amin'izay misy anareo antsosy mandeha tongotra lavitra ny olona fa efa misy mivarotra ao. Dia ozy izy tompo hoe noravany daholo ny tranoko, ozy izy natao ho fa tsy feren'ny jola. Tsy resaka business zany no tokony iseho ao amin'ny tempoly. Ary izay indrindra no manam-porofo fa Jesosy Kristy dia andrinan'ny fahamarinana
ny hitsiny ny tsy mivilambilana na misy aza ny ataontsika hoe karazana fikarohana sy fitadiavam-bola hoentina hampandrosoana ny asan'ny tempoly no lavony zany trano fivavahana ho izy na misy aza ireo zay eritreretin'ny zanak'olombelona na ny jiosy tamin'izany fotoana zany nataontsika hoe manamaivana ny tsiraray avy ho miala avy any amin'ny toerana misy azy dia ahoany noravan'i Jesosy izany na misy aza ny fieritreretan'ny tsiraray avy tamin'izany fotoana zany ary na amin'izao fotoana zao koa aza hoe ity ilay teraka ho mpanjakany jiosy ity ilay ho hany mpanjakany jiosy tsy zany ny eken'i Jesosy fa izao tontolo izao fa tsy ny jiosy irery ihany. Asa raha mba fitakatakatsika aloha na mba efa mba nanontany teny sika tamin'izany fotoana zany hoe fa maninona moa reto jiosy retony de tena nangetaeta mafy de mafy mihitsy tamin'izany fotoana zany ny hanana mpanjaka e. Fa maninona de olona miala vany Betefaky Jesosy de miditra ny Jerosalema de hosana ho azy zanak David iny no mpanjaka atsika iny. Asa razonareo fa naninona fa nisy inona satria tamin'izany fotoana zany aza digny fa teo ambany vahon'ny fanjakana Romanina ane ny jiosy ka te hiala mafy de mafy amin'izany toerana izany mba haniverina indray amin'ilay fahaleovan-tena tahaka ny taloha nisy taloha de izay no mahatonga azy miandry ny mpanjaka ary na Herôda mpanjaka aza tamin'izany fotoana zany tsy nahavita nininy fa tsy maintsy mbola mankany amin'ny gouvernoura aloha de avy eo vao mankany amin'ny Herôda mpanjaka. Ary ny hafarany de zao ary eo ny tena mampalahelo tsy nierina akory ny andro tsy nisy herinandro akory ilay hosana ho an'ny zanak Davida ny vadika ho haitsika ve ny tantara omboy vonoy omboy eny amin'ny azy fitsaliana. Ry havana fa maninona moa zany tantara rehetra zany maferina antsika tantara efa fantatritsika ny niakaran'i Jesosy tao amin'ny tanànan'i Jerosalema. Tantara efa fantatritsika ny nanimban'i Jesosy izay mpivarotra rehetra sy ny nandravan'izay mpivarotra rehetra na mpivarotra foromelalana iny tao an-tokotanin'ny tempoly. Tantara efa haitsika ny amin'ny hoe herinandro masina zay holalovan'i Jesosy Kristy atsy ka ny atongavany any amin'ilay hoe omboy. Tantara efa fantatritsika ny amin'ny hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary indrindra efa fantatritsika fa Jesosy maty Paska ho antsika. Naverina amintsika izany rehetrarehetra izany satria nahoana tsy arovatsiana tena tsika manomboka izao ny tsy fahamendrehan'ity zanak'olombelona ity ny maharatsy ity zanak'olombelona ity ny mahamora mivadika ity zanak'olombelona ity izay ny antsoantso hoe hosana androany ny manaraka de omboy ny fitiavatena zay ananan'ity zanak'olombelona ity izany no antony ary matoa zany ampatsiahivina atsika ry havana ny tanjona de zavatra tokana mba alefasy kely nge ny sainao hoe ny maninona tokoa moa ny ampatsiarovina anao ny fahalemenao sy ny helokao hoe mba antanio hoe ny tenanao fa mba manontany ve nareo maninona moa zany ny ampatsiahivina na ny tsy mety nataoko
ny fahotanana toko fa maninona zany ny ampasaivina ana satria tsotra ny antony tiany tompo fantatrao sy hitanao miariary ny tsy fahamendreanao ary raha hitanao miariary sy eo anatrehanao zany rehetra any dia inona ny tadiaviny ny hivavaka ny angataka famelan-kely zany hoe mbola tian'Andriamanitra tsy ho very ianao matoa ampatsahivon'ny tompo anao androany ilay zanak' Israely ny antsoantso Hosana ny vadika omboy amin'ny maha-olombelona anao dia satria tsy tiany ny tompo ho tahaka izany ianao fa ny tiany tompo aminao ny anome voninahitra azy ny ankalaza ny anarany ny hisaotra azy indrindrandrindra ny amin'ny anolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana ny tian'ny tompo aminao ny hiomananao dia eny izao sahady hiatrika izany fitsarany lanitra izany izay tsy azonao ialana ho an'Andriamanitra ny tera sy ny laza ary ny voninahitra hatramin'ny taloka ho mandrakizay amen. dia misaotra ny mpanompo antsika mitondra an'izay vatsim-panao antsika izay mandroso ny choral manao ny anjarany.
dia makasitraka ny groupe ny choral nitondra zay anjara fanompon'izay anjara hira zay dia mangataka ny tompona andraikitra amin'ny filazan-draharaha hiakatra anoloana. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompondray ry havana tonga miaraka manotrina sy miara mivavaka eto amin'ity fiangonana ity indray amin'ity andro anio ity. Toy izao ny raharaham-piangonantsika androany alahady faha 12 ny volana avril 2022. Amin'ity herinandro ity dia ny amin'ny heriny anio zany dia misy fantatritsika tsara fa aladiny Paska koa araka kalaza izany tsika raha sitrapon'Andriamanitra
amin'ny heriny anio eto amin'ity fiangonana ity ny fotoana dia toy ny mazatra manomboka amin'ny 10 rasy sasany. Io fotoana io dia arahany misy fandraisana fanasan'ny tompo to avy eto zany ny ray aman-dreny mpandray antsika amin'ny ladin'ny paska ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo rehefa vita ny fotoana. Manaraka izany dia isy koa ny herinandro masina amin'ity herinandro ity manomboka ny talata zany, talata, larobia, lakamisy, zoma. Ny sabotsy moa zany dia fanginana ary ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 rasy sasany hariva. Ny hoarahantsika amin'ny Zoom zany FPTM non azafady amin'ny FPTM Paris fa tsy FPTM Haute-Savoie ka ny code sy ny mot de passe afahantsika miditra amin'izany dia mbola ho alefa amin'ny SMS ho antsika mba ho voaraintsika mba afahantsika manaraka an'izany. Ny alakamisy masina kosa ao anatin'izay herinandro masina izay dia isy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Fandraisana fanasan'ny tompo fa tsika samy any tokantranontsika ihany fa amin'ny alalan'io Zoom io no anaovana natanterahana an'izany. Ny amin'ity herinandro ity noho izany dia tsy misy ny fivorian'ny birao tsy misy koa ny fianaran'ny mpiandry sy ny sampana rehetra noho ny fahanginana. Ny sabotsy 17 avril 2022 tsy misy zany ny fianaran'ny mpiandry. Manaraka izany dia omaly moa zany dia nisy asa fanadiovana teo tamin'ny fiangonantsika ka dia isaorana zany ho an'ireo izay tonga niara-ny sala tamin'ny sy nanefa ny anjarany tamin'izay fotoana izay. Manaraka izany kosa dia mijanona kely zany ny groupe de louange rehefa vita ny fotoana fa isy dinidinika kely ho ataondry zareo. Farany manaraka izany dia ny amin'ny alatsinain'ny paska. Alatsinain'ny paska zany dia isy ny fitsangatsanganana izay ho tanterahana raha sitrapon'Andriamanitra zany ka io dia miankina amin'ny ny fotoana zany mbola tsy voafaritra fa amin'ny heriny anio zany dia ho alefantsika ny atsipriany ny fotoana sy ny anaovana ny rendez-vous rehetra. Ny amin'ity herinandro ity moa zany dia fantatra fa mety ho voaraintsika any amin'ny anina ihany any amin'ny ity messenger atsika rehetrarehetra any. Dia toy izay ry havana ny raharaham-piangonantsika androany ka voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tompoko. Amen. Dia mankasitraka ny amin'ny mpanompony amin'izay filazan-draharaha zay fa fanampiny kely fotsiny ny havana dia mba hoe raha mba tena possible mba tazoma daholo ny zanakitsika mba hitondrana cahier mba hoe manao dessin izy fa tena tabataba loatra tsika tam-piangonana dia mba aloha tena mba tazoma ilay zaza. Tonga amin'ny fanatintsika dia ataontsika ny hira 476 tsy ao anatin'ilay fandarana ilay izy hira izay fa ataontsika mandra-pahavitan-drakitra fotsiny dia ajanona ny hira rehefa vita ny raky fanatitra. Ny eo akaikinao ry iray no mamiko indrindra izao anjary tena tafaray ny foky sy ho anao. 476 ny rana FFPM 476 ny eo akaikinao ry iray no mamiko indrindra izao anjary tena tafaray ny foky sy ny anao. Dia miroso amin'ny
tsika le hira hoe ry tompony arena eo fa naritra sitrapona ataon'ny tolotra izao solo mivavaka. Tonga famarana satsika dia alohan'ny tsanganan'ny mpanompony ameny tsodrano dia ataotsika ny hira FFPM 295 miorena mafy tsara ny andin'ny voalohany ihany dia hivavaka dia avy eo ny andin'ny faharoa avy eo 295 miorena mafy tsara. Tonabavaka ny fianam-panahy tsirairay avy tonabavaka ny fianazao fiangonana zao indrindra ny herinandro masina mba samy tena hoe anana fahamasina tena ny tsirairay avy anatin'izany herinandro masina zany tonabavaka ihany koa ny fotoana rehetra izay mbola tantarahantsika ny amin'ny herinandro azadino ny fiainan-tokantranonao ny fiainam-panahinao hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo dia makasitraka mandrakariva tompony amin'ny teny rehetra izay nambara teto satria ny tenina tokoa no mampahera ny teny mampitraka ny tsiraray avy mino izay tompo fa ny tsiraray avy izay nandray izany teny izany tao ambony ka nino fa Andriamanitra velona tokoa no miteny izay teny nambara teto dia tena handray fananganana handray fampiorenana fa tena iavoandray ny fiainam-panahy ny tsiraray avy ka tena hoe ho lehilahy lehibe ho vehivavy lehibe mandresy ny fakam-panahy rehetra ny tsiraray avy. Ankehitriny izay dia araky ny teninao Jesosy miteny hoe mangatady omena izay mandondona no hovaina dia mangataka izay tompony amin'ny fiainan'izao fiangonana zao mba tena fiangonana mijoro manambara ny fahamarinana fiangonana mijoro mampibebaka ny tsiraray avy tena fiangonana fahazavana amin'izao ody zao zao tokoa ny tsiraray avy. Tonabavaka tomba amin'irety mpiaza mazakazaka rehetra reto ianao mahita ny adi-tsaina ny adiny tsiraray avy ianao mahita ny ola ny tsiraray avy ianao mahantatra ny any am-potsy miloka ny ao anatin'ny tsiraray avy dia tompo mangataka tompo tena hoe Andriamanitra tompony vahaolana tokoa ianao tsy zava-mahagaga zay tsy hainao tompo dia ianao no hampandresy ny tsiray ao anatin'izany ady zany aroako fanta fa Andriamanitra velona ny ivavahana amin'izao FPVM zao tompo PTM zao dia tena ianao no hitondra ny ady ny tsiraray avy fa izy kosa dia angina manoloana ny ady tompo reo ny zanakay hoentinao ambavaka eo anatrehanao dia tena mba omeo feno fahendrena tokoa ny tsiraray avy ho feno fankatoavana ho zanaka manoa ho tsy mpamalivaly ny ray aman-dreny fa tena hoe mba hoendry tompo ary tena modely tokoa ny zanakao any am-pianarana any ary tena hoe holohany fa tsy ho rampany dia nizaniza koa zay marary tompo eto amin'izao fotoana zao nizaniza manaraka amin'ny liny any koa ao anatin'izany aretina zany dia tena mangataka Jesosy mba tena le tananao teo ambony azy fijaliana le tananao feno olatra no anasitrananao azy ikasianao azy aoka fanta fa Andriamanitra mbola manasitrana mandrakariva ianao. Ankehitriny dia mbola mitondram-bavaka mandrakariva zay tompony amin'ny fiainan'ny malagasy any Madagasikara indrindra amin'izao
krizy hoe miakatra daholo ny vidin'entana dia tompo fantatra hoe fa hainao le manakomena mandrakariva ninonina fa alafosa ampiaina narenao nefa nyteny fa any amparany any dia miaratsy ny andro hoe ianao a tena ho tia vola tokoa ny olona tsirairay avy a betsaka mampiakatra vidin'entana amin'izao tompo mamelany endrika izy ireo mamindra fo amin'izy ireo tena hoe mba tsinjovy manokana reo mahantra reo madinika reo indrindra reo mpitondra tena tompo ianao le manana ny sahaza manakomena mandrakariva dia tena ahazo sakafo ny tsirairay avy anatin'izao fiainana sarotra izao dia mitondra mbavaka reo mpitondra isanambaratonga koa ny Madagasikara mba tena hoe mpitondra matahotra anao ihany koa dia andeha araky ny taridarany fanahy koa za mpitondra zany fa tsy andeha araky ny fahalalany ary tena hoe ame voninahitra ny anaranao dia ianao no ivin'izany firenena izany dia mitondra mbavaka tompo ny herinandro misokatra ao ny herinandro masina zay kasainay atao hiderahana sy ankalazana ny anaranao tena hoe isainitsainanay mandrakariva zany nitondrahanao ny azo fijaliana ny aretanao ny latsa sy ny esy rehetra tetỳ ambony tany tompo fahatsiarovana ihany zany to fa mba tena ho latsa-pakapony tsiraray avy mba hanamasy tena tokoa ny tsiraray avy anatin'izany fotoana zany mba tena hoe araka ny sitrapo zay nambara tao hoe andany tena zay no sitrapona zay nambara tamin'ny tena hoe andany tena ny tsiraray avy ary tondra zany azo fijaliana iarahana taminao zany tompo dia fenony nanao nanambaka andamany programma ny tsiraray avy anatin'izany fotoana zany mba ho présent daholo ny tsiraray ao anatin'izany fotoana herinandro masina zany mba iombom-bavaka iombo-po iombom-panahy ny tsiraray avy ary tena ho fenony herinao indray ny herinandronay amin'iny herinandro masina iny dia apetrapetratanao sady ny fikasan'ny fiangonana isortira mba tsara ny andro amin'ny latsinaina dia anao sorti ny zanakao dia anao no fanapetrahana izany fotoana zany ny amin'ny lahady fandraisana ihany koa dia tareo manokana ny ray aman-drerinay zay ho avy eto ampandray anay mba tena ho fenony herinao ianao nandama amin'ny programma rehetra mba tonga somatsara eto izy zay tompony vavaka dia makasitraka ihany koa ny amin'ny fitaovana rehetra satria dia mitombo mandrakariva ny fitaovana amin'izao fiangonana zao ianao no nanome ny fahafahana ho an'ny mpiara-miangana ho an'ny tsiraray avy nafahanay ny vidy an'izany fitaovana zany dia arovy ireo fitaovana ireo tompo satria maro ihany koa ny asan'ny ratsy mety hoe manimba zany fitaovana zany fa ianao ny aro an'izany mba tena hoe fitaovana hoentina hiderana sy ankalazana ny anaranao zany fitaovana zay novidina zany ao ihany koa ny mbola fikasana maro mbola ho fanatsarana ny fitoriana ny filazantsaranao dia ianao ihany koa tompo no hita sy ame fitahina ho an'ny mpanompona tsirairay mba hahafahanay mividy zany fitaovana zay mbola ho kasaina zany dia makasitraka raha eo dia voninahitra anao reriany amen. Hitsangantsika ry avy nanao ny hira fahatelo tamin'ilay hira teo dia nanao atao ny tsidroano le fahatelo tamin'ilay hira teo miadiny ady tsara ho mpandresy ianao totosainy anjara am-pilatananao Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanany.
fa ny dera sy ny laza ary ny voninahitra kosa ry Andriamanitra ray tompo sy mpanjaka dia averinay manokana any aminao indray. Amen. Ry havana, ho fankalazantsika sy fiombonatsika fo amin'ny fankalazana ny fetin'ny sampandrofe sy ho fanomezantsika voninahitra ilay Jesosy Kristy tompo izay tonga miakatra ny tanànantsika indray amin'izao fotoana izao dia iarahantsika miredona aloha ny fihirana antema fahadimy dia aorianan'izay tononona ny vavaka nampianarin'ny tompo iarahantsika manao. Ny fihirana antema fahadimy indro niaro ny mandy anao ry Jerosalema miadana ka mandry fahizay. Zany hiry zany ho iarahantsika miredona mafindray amin'izao alahady izao. Rainay izay any an-danitra, ho amasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an'Andriamanitra. Meo anay an'izy anina sahazo ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namela anay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mandehana amin'ny fahasoavan'ny tomponao isika rehetra manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.